Nanaty an'ilay fametrahana ny monseigneur de Jean Pascal omaly tany Antsirabe Antsaso de tadidiko tsara mihitsy tao an-tsaiko tao zavatra nyresahany eno nareo hoy izy hoe izahay a kristianina indrindra fa katolika dia manohy politika fa ny anay a politika zay miaraka amin'ireo olona sahirana sy fadiran'ovana inona marina ny tena ilain'reto vahoaka maro be reto zay tena sahirana 7.valopolo isan-jato ny malagasy a mitovy aminareo sahirana be daholo ny tantsaha fa raha mbola tsy ny 7.valopolo isan-jato ny malagasy mandroso aza mieritreritra mpandrosa Madagasikara zany resaka be zany tsy maintsy atao mihitsy aloha zay mba hanananareo zavatra azo atao mba hahatonga an'ireo olon'ireo tsy hanasireo lasa manana asa zay zany voalohany be da be ny zavatra vita eto Madagasikara ary tena manaiky ary tena mitovy hevitra aminareo fa ataotsika zay ampiroboroboana an'izy ireo zay no mahatonga anay 2.0 mirahalahy miaraka ao nifanaraka tsika efatry manitsakitsaka ny lalam-panorenany reto noho izany any taotsika rahina le retsy marina mpifaninana enoy tsara marina fa mpififaninantsika fa tokony ho tonga saina tsara tsika nilaza hoe malagasy ihany no avotana ka zay safidy malagasy no tonga ao tsy maintsy tapahana tanteraka ny fomba fiasan'io tolo io fomba fiasantsika tapahana ripotira tanteraka zany tsy misy fifandraisany mihitsy na kely ara ny fiasantsika vaovao sy io an'io tapahana tena tapahana hatreto vita ny anareo eny tia nay tia amizay telo volana tsy maintsy meo